tsy misy fiarahamonina morindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana avokarina CFG Madagasikara toana maso amerikana. Manao ahoana ny fifampizarana asa eo amin'ny fanatanterahany vondrona pisy aina vao ny tetikasany, arahinao mandritra ny vaovao ny samy gasy io. Efa ankatoky ny famaranana amin'ny fifidianana izay tetikasa na ezaka tanterahana iombonana ireo vondrona 10 hatramin'izao noro. Mitoetrany ny fifidianana, aza dinoina ny mifidy amin'ny SMS na manao j'aime ny groupe tsirairay ao anatin'ny page Facebook ny projet Samy Gasy no ahafahanao manatanteraka izay fifidianana amin'ny alalan'ny j'aime izay. Ho resaina ihany koa ilay hetsika sy sio lehibe tanterahan'ny Samy Gasy ny 20 Desambra izay anasana ny mpiaino sy mpakafy tsy hakanavaka ny fandaharana. Mpandinika fiarahamonina sady mpanao gazety kosa no raisin'ny Samy Gasy mandray vahiny. Ilay fanontaniana mahazatra anao mpiaino no entina maranana ny fandaharana. Arak'izany dia noro Raoul Larson sy Mampionina Ravalson manolotra ny Samy Gasy anio miarahaba tompoko ankasitrahina indrindra ny fiarahanay menada aminao hatramin'ny farany. Samy Gasy ny vaovao. Efa manakaiky ny fotoana amitan'ireo groupe 10 ny tetikasa na ezaka iombonana tanterahan'izy ireo. Efa miroso ny fanjiry na dia teo aza ny valana retina pesta. Vanimpotoana izay niantraika betsaka tamin'ny fanatanterahan'izy ireo izany tetikasa na ezaka iombonana izany. Amina Ahmed Couronne, iray amin'ny groupe fanjiry no mitondra fanazavana eo amin'izay laminasa ataon'izy ireo hatramin'izao. Fikamena vaninandro rehefa misy ny teknôlôjia maro samihafa ohatranay zao dia messenger no fampiresahana dia ny mailaka fandefasana ny asa tokony hojerevana sy hoatsaraina na ataontsika hoe amezana fakantoavana. Fa ny fandefasana fichier fotsiny izany ny mailaka, fa ny fifanakalozana isan'andro dia amin'ny messenger satria nisy tsy nanana compte Facebook taminay na efa maty ny compte Facebook dia mivelominy indray dia mifanakalo hevitra amin'ny messenger satria Facebook isan'andro no sokafana. Dia nalavitra ara ilay toerana fanakaiky ihany foana izay satria vao misy mandefa vaovao dia efa tsy maintsy hita ny rehetra isan'andro. Akoatran'ny hoe tsy eo amin'ny toerana misy connexion izany ilay namana dia amin'iny izy antsoina amin'ny telefona dia tenenina hoe avao miakatra amin'ny toerana misy connexion dia mba jereo fa misy message ihany. Manao ahoana ny fiaraha-miasa na dia teo aza ilay fahalaviran'ny toerana misy mikambana eo anivon'izay groupe izay? Ny tena marina ohatra zany anao le bulletin de score zay dia nisy anankiray tonga dia nanolotra le vakiroka an'le izy dia aveo nalefa dia samy mitondra ny nalefa mailaka le izy fa ny fampiresana atao messenger dia aveo samy mitondra ny ataontsika hoe famitsinana fanatsarana izay netiny ny tsirairay avy dia aveo nisy olo-kafa koatra n'le nanomboka nanao le vakiroka namarana azy dia nandefa an'le izy ho an'ny rehetra. Zay ny ray anankiray indray ohatra nanao TDR dia naka ny hevitry ny hafa rehetra dia nanatsara le TDR izay eo mpamarana anazy zay. Sasany indray nasaina miomana ohatra amin'ny contenu ny activité dia samy mitondra ny anjara birikiny ohatr'izay daholo izahay. Ny aina sedra ihany koa ny groupe fanjiry. Ny défi dia tena nianjary taminay zao dia ny peste, l'épidémie de peste. Satria ny activité anay efa tokony nitanterahana tamin'ny septembre-octobre. Tamin'ny septembre-octobre iny dia noho le peste dia voarara daholo nampivory olona. Tao amin'ile mpamatsy vola izany, mpamatsy anay amin'ny fanohanana moa izany fa tsy mpamatsy vola amin'ilay mpanohana anay dia lasa tsy afaka nanao activité mihitsy dia vao niproposé anay daty vaovao izy satria fa manomboka amin'ny reprendre na sekoly na ny ohatr'izany dia hoe amin'ny semaine 27 iny dia efa nankatoavin'ny membre koa moa izany izay hoe mety amin'ny ray sisa mbola tsy namaly aminay namenada. Dia ny défi voalohany le peste atao hoe faharoa angamba fa ny défi voalohany dia le milatsaka tao anatin'ny vacances le initiative dia sarotra be mobiliser an'le lycéen fa tsy maintsy miandry rentrée.
efa misokatra ny fifidiananao mpian reo tetikasa iombonana miompana fandrimpalemana sy ny filamina mpiarahamonina tetikasa 10 tanterahany groupe 10 mivondronandreo pisbildera enina am'roapolo mianada no aroso tsarainao mpiaino io milarana 03232 03230 no andefasanao sms raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso sms ny ic espace 1 raha isafidin'ny groupe gsm dia alefaso sms ny ic espace 2 raha isafidin'ny groupe pis dia alefaso sms ny ic espace 3 raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso sms ny ic espace 4 ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso sms ny ic espace 5 fa ho an'ny aina avao kosa indray ary manao ahoana ny fivoaran'ny tetikasan'izy ireo aiza ho aiza izy ireo hatramin'izao Louis de Gonzague Rakotony irainy no mitondra fanazavana rehefa nifampiresaka tamin'ny aina raha manantsiarovana ao anatin'ny groupe aina avao zany dia sehatrasa sady fiaviana samihafa no misy ao dia za ohatra amin'ny tena marina za rery zao no mpiasa fanjakana ao anatiny ao dia misy mpandraharahany ao anatiny ao misy mpitondra fivavahana ao anatiny ao misy mpitantana orinasa mpitantana tetikasa ao anatiny ao misy ny avy any avaratra avy any antalahy misy ny avy any antsimo tena antsimo avy any ambovombe androy misy ny avy any antsimo andrefana avy any atoliara misy ny avy eto Antananarivo zany zavatra rehetrarehetra zany zany tsy nanamora ny fampiresahana na ny fanatanterahana n'ilay tetikasa fa saingy rehefa nahazo an'ilay fiofanana moa zany dia samy resy lahatra hoe mila mifampieno mila maharitra mila mahay miheno zany mila mahay miheno dia zay zany tsy mba tsy misy fifandonana na kely ary fa atao anatin'ny fifandraisana atao anatin'ny messenger ohatra misy somary teny somary hitako hoe mafimafy kanefa ilay mamoaka ny teny zany mety mafimafy fa ilay mandray ary zany dia tsy mafy mihitsy fa tsy miteraka disadisa zany zavatra zany fa miteraka an'le izay le hoe fifampienana zay. Manao ahoana kosa indray ny lafi ny fiara-miasanareo manao ahoana ny fifampizarana ny andraikitra sy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay? Tamin'ny voalohany moa zany ny tenako no voatendry ny groupe ho mpitondra teny dia zay moa zany ao anatin'ny tetikasanay dia hoe tsotra fotsiny dia hoe ina ty petite expérience en petit groupe et leadership en relais c'est zany ny fomba fiasa ao anatin'ny le tetikasa zay raisinay zay dia zay hoe le fitariana zany tokony hifindra-tanana izy io fa tsy mipetraka amin'ny olona anankiray dia rehefa ataoriana le fiofanana tamin'ny volana jiona zany dia nifindra-tanana marina izy hoe dia nafindra-tanana namana anankiray zany le izy zay aloha zany ny fomba fiasa atao anatin'ny le groupe aina vao dia noho le sehatrasa samihafa moa zany sady indrindraindrindra moa zany olona miasa any amin'ny privé daholo ny ankamaroan'le groupe dia le resaka fitantanana an'le fotoana inty iarahana amin'ny kaondoa zany ny tena satra dia ny ankabeazany moa zany dia amin'ny resaka messenger zay moa zany no ny fanakalovana fanay zany naty zany dia misy ihany fanterahana miarahana toy ny atrehana ny bromaharitsy ny seni ohatra dia zahay zay petraketo Antananarivo telo mianada no miara miatrika ny bromaharitsy ao seni dia salasala amizay zany ny fomba natao zany. Dia inona le zavatra ho atao manaraka eo? Ny activité manko zany ny activité-nay dia efa nanomboka hoe le fihaonana tamin'ny seni fa le votoatin'le activité zany ny tena mbola andasana satria ny tena votoatin'le activité-nay dia hoe ina ty hanatanteraka an'le zavatra angatahana fiaraha-miasa aminy zany ny vondrona nampanao gazety zay maneky hiara-iasa zany dia mbola tsy tongana aloha zaho hatramin'izao fa mbola eo andalana zany amin'ny fampiresahana io zany. Ny tetikasan'ny groupe aina avao moa zany raha fitinina dia mitana ny zavatra tianao tratrarinay zany ao anatin'ilay tetikasa dia hoe anova ina ty ampiroborobo ny fanovana toe-tsaina eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Ina ny fomba
ino ny fomba ho ataonay atratrara an'izay fiovana toetsaina zay dia ny fampiroboroboana ny toetsaina atao hoe tsy troisième zany hoe misy toetsaina atao hoe troisième zany miankina mandrakariva mahazatra io zany no hitanay fa manimba ny zavatra eo anivon'ny fiarahamonina malagasy ka mamboly toetra ho an'ny tsirairay dia mampiroborobo zay ao anatin'ny tetikasa ty hoe ny toetsaina tsy troisième zany hoe tsy miankina mandrakariva amin'ny mahazatra dia misy zavatra telo no hitanay hoe tokony ho asongadiny ao anatin'izay de ny faharesin-dahatra aloha de hoe ny olo-pirenena anankiray de rehefa teraka ho tia tanindrazana fa saingy ny toetra sy ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy no mamboly toetra vaovao am'le olona zay tsy mifanaraka akory amin'ny faharesin-dahatra fa voatery izy mampiasa ny toetra io noho ny zava-misy ao anatin'ilay fiarahamonina dia ny olana amin'io no miteraka an'izay de le misy ny atao hoe tsy fampatokisana eo amin'ny samy mpiray monina zany hoe raha iza zany manana toetra hoe tsy te hanao kolikoly aho de ny fatikisako ny eo akaiko na ny mpiaramonina amiko na mpiaramiasa de hoe ity kolikoly ty eny hoe raha tsy raisiko de misy handraisy ihany iny ka rehefa ho raisin'olona ihany ve tsy aleo raisiko zany hoe ny tsy fahatokisako ny mpiaramonina amiko mpiaramiasa amiko hoe mety handray an'iny no mamboly toetra ato amiko hoe aleo raisiko ihany le izy de lasa manao kolikoly aho noho ny tsy fahatokisako zay le tsy fahatokisana io zany no manimba zavatra ao anatina fiarahamonina anankiray de io no atsehanay ahoana ny ialana an'io de tsotra fotsiny de hoe angao ary iresaka ao anatina gropina olona vitsivitsy tatsika hoe roapolo de ndao iresaka zavatra anankiray zay iombonana de io am'izay zany no iarahana manao miarahana manatratra io tanjona iombonana io zany dia ao anatina groupe ray de foavaha le olana anankiray satria le groupe zany ataontsika hoe olona roapolo de mifankahita mifankahalala de sady afaka mifanara-maso hoe tena manatanteraka tokoa tidikan'izay hoe samy tsy handray kolikoly de azo verifiena tsara zay dia voavaha le olana anankiray iny zany dia hita taratra zany ilay hoe le vokatra azo atao hoe tena azo atao tsara ny tsy manao kolikoly satria zahay groupe raiky de vita ny expérience n'io groupe vitsivitsy io de eo ndray zany no manantona groupen'olona vitsivitsy ndray de mitantara zay le leadership en relais sady manao témoignage zany manao vavongelona hoe tena azo atao rehetra ny fiovana toetsaina fa izao ny ataonay de nahazo vokatra izahay satria mifankahita zahay mifankalala tsisy ahy satria mifankahita de tia ny vokatra de manentana anareo mba hanao koa de zareo ndray zany lasa leader fa tsy miaina avao tsony tache d'huile effet multiplicateur éducation par le cœur fomba hoentina zany tondrana zay fiovana toetsaina eo anivony fiarahamonina zay fa raha le abara ny président de république hatramin'izay dia nanao ny kabary foana hoe mila miova toetsaina raha te handroso isika fa sarotra zany satria ao anatin'olo maro de sarotra no mifehy am'izay efa misokatra ny fividiananao piano reo tetikasa iombonana miompana fandripalemana sy ny filaminany fiarahamonina tetikasa 10 tanterahany groupe 10 ifondronandreo pisbildera enina amin'ny roapolo mianada no aroso tsarainao piano io milarana 032 32 032 30 no andefasanao sms raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso sms ny ic espace 1 raha isafidin'ny groupe gsm dia alefaso sms ny ic espace 2 raha isafidin'ny groupe pis dia alefaso sms ny ic espace 3 raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso sms ny ic espace 4 ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso sms ny ic espace 5 ny 20 décembre manomboka amin'ny roa sasany ariva ao amin'ny lepaviantanina renina no ianantsika mivantana amin'ny piaino sy mpankafy ny fandarana samigasy noro inona no hitranga mandritra izay fotoan'izay efa ndresana tamin'ny heriny ihany mampionina hoe amin'io arivany 20 décembre io no hetsika na aseho samigasy piseword zany hoe amin'ny fotoan'io no mantarana hoe iza amin'ireo groupe 10 re no androbaka ny amboara izy trofe maromaro ary ho zaraina amin'ny zoma arivany 20 décembre io samigasy ny vaovao
Tsy mora ny fifampiresahana hoy Louis de Gonzague rakotiny irainy ao amin'ny gropena vao teo. Mila mifampiaino, mila maharitra hoy izy teo raha te hifanakaiky ny mifanalavitra. Mbola iresaka izay fifahasamihafana, voaresaka matetiky teo isika mampionina, tombony sa lesoka ny fisiany izay fifahasamihafana izay ho resahan'ny vahiny. Andriamatora miarina rivo mamela soa io ao anatiny Samgasy mandray vahiny. Rehefa aveo indray ary. Samgasy mandray vahiny. Mandrosoa tompoko. Tombony sa lesoka amin'ny fiarahamonina ny fisiany fifahasamihafana. Loha hevitra raisiny Samgasy amin'ity anio ity izay vahiny manoloana eto raha miarina rivo mamela soa sady mpanao gazety no mpandinika fiarahamonina ihany koa. Miarabanao ny fandarana Samgasy fanontaniana voalohany hoe inona ilay endrika fifahasamihafana mety ho hita eny anivon'ny fiarahamonina eny. Miaraba tompoko dia miaraba ihany koa ny mpanaraka amin'ny fandaharana. Ny mety ho endriky ny fifahasamihafana zany eo amin'ny fiarahamonina dia mety maromaro izy, na eo amin'ny lafiny mahaolona fotsiny ohatra dia efa hitantsika angambany hoe fifahasamihafana eo amin'izany fiarahamonina zany. Mety azo lava raisina hoe eo amin'ny lafiny ara-pananana ve na eo lafiny mety manana. Mety isy ihany koa ny fifahasamihafana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Misy ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny lafiny faripahaizana ohatra. Zany hoe raha tena diniantsika zany eo amin'ny fiarahamonina io dia tsy mitovy daholo. Tsy mitovy daholo fa mifanohitra amin'izay raha maro dia maro ny fifahasamihafana hita ao anatin'ny fiarahamonina iray. Inona amin'ireny tena hoe matanjaka be zany eo amin'le resaka hoe faripahaizana ve, faripahalalana sa lafiny sosialy sa hoe eo amin'ny lafiny hoentimanana ka mahatonga anazy ho vesatra ao anatin'ny fiarahamonina. Io angamba miankina amin'ny fiarahamonina misy sy ny tontolo iainana misy na ny hoe zava-misy hatrehana ihany koa. Ny fiarahamonina iray ohatra mety hoe mamevahana kokoa ny lafiny mari-pahaizana. Raha io lafiny hoe fanabeazana ohatra ndraisitsika dia efa lazaintsika ombenombeny hoe ny kolotsaina anglo-saxon ohatra dia manome tombony kokoa ohatra ny traikefa raha ny lafiny asa. Ny eo amin'ny kolotsaina indray hoe francophone ohatra dia mamelanja kokoa ny faripahaizana. Ohatrohatray zany izy mety ihany koa any amina fiarahamonina hafa mety hoe ny ara-materialy kokoa nomena tombona zany hoe mety hoe ny entimanana, ny marika fahafantarana ny marika arena isan-karazany. Zany hoe io zany miankina amin'ny tontolo iainana misy ny fiarahamonina misy mihitsy. Zany hoe ny eto amintsika efa marobe efa tsapantsika isan'andro ny rivotry ny fanatontoloana eto amintsika. Zany hoe raha ny fihevitro dia mety hoe miankina ihany koa amin'ireo toko hoe ny sotoavina indraindraina any amin'ireny fiarahamonina hafa avy any ivelany reny no ezahantsika arahana eto fa ny fiarahamonina malagasy dia mety manana ny karazana fifahasamihafana ao anatiny sy ny fifampitondrana ihany koa. Hatraiza re zany mety hoe fiantraikan'izay raha eo amin'ny hoe fiarahamonina iainana eny an-tanàna eny zany. Raha mety hoe fiantraikany ny fahendrena malagasy angamba ny hitondrantsika azy hoe hoy ny tolo hoe izay tsy mahazo bika mahafatram-bary. Zany hoe raha ny tenen'ny vazary moa dia hoe il faut de tout pour faire un monde. Zany hoe tsika natao hiaina ao anaty fiarahamonina zany. Nefa noho izay fifahasamihafana zay dia mety hisy ihany koa ny fifandomana, misy ny tsy fitovikevitra satria misy ihany koa ny tombontsoa izay samy manana ny azy. Raha amin'izay lafin'izay dia mety hoe lafiratsiny ny fisian'ny fifahasamihafana zany. Fa nefa kosa ny azo tenenina hoe ao anatin'ny
zay mangidy zay no angalantsika n'ilay mamy ihany koa satria ao anatin'le fifandonana la tsy fitovian-kevitra mety hahafahana mahazo hevi-baovao ihany koa ary ny hevitry ny maro izy tsika mahatakadavitra na mety ho inona ho anjara toerana anatin'ny fiarahamonina ka izay ny ilaina hoe azo eritreretiny hoe misy lesoka le izy amvoalohany fa rehefa hoarana izay lesoko izay dia afaka avadika hoe tombony indray le izy. Aminao ary ve zany inona no mety hoe andraikitra na fihetsika miandry ny tsirairay mba hoe anaiky ny fisiany izay resaka hoe fifasamihafany izay eo anatin'ny fiarahamonina? Eo aloha ny voalohany indrindra ny ataoko hoe ny fifampifehezana. Iny zany ny anisan'ny hoe rafitra mifehin'ny fiarahamonina iray na eo ary ny fifasamihafana dia mitovy daholo ny rafitra toy ny lalàna ohatra ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy. Eo ihany koa mety hoe filana isan-karazany mety hoe mila manatona an'ireny birao-panjakana rehetrarehetra ireny na karazan'olona toy inona ianao na karazan'olona toy inona ao anatin'ny fiarahamonina. Eo zany aloha voalohany indrindra hoe le fisiany izay rafitra mifehin'ny fiarahamonina izay hoe na inona fifasamihafana sy fitoviana dia ilaina ny manaraka an'izay rafitra izay. Dia ankoatran'ny rafitra ny andraikitra na ny fihetsika eo aloha ny hoe eo amin'ny olombelona sy ny olom-pirenena tsirairay avy. Araka ny teneniko teo hoe manana maizy azy daholo ianao ninona anjara toeranao eo amin'ny fiarahamonina na farak'izay bitika indrindra na farak'izay lehibe indrindra. Miverina kely amin'ilay rafitra ihany ialako tsiny satria anisan'ny hoe antoka iray ampirindra ny fiarahamonina na misy ary ny fitoviana dia ny fahafahany rehetra maneho ny heviny aloha. Izay ihany koa hoe ireo rafitra ireo zany mila manome ny fahafahana ninona anjara toeran'ny olom-pirenena iray eo amin'ny fiarahamonina, manome fahafahana sy fahalalahana haneho ny heviny. Dia eo ihany koa hoe ilaina ny fifampienoana satria indraindray tsika izay moa ny efa hoe toe-tsain'ny sy toe-panahin'ny olona hoe zarantsika ny manodididina antsika eo foana no karakaraintsika ny tokantranontsika ny fianakaviantsika kanefa ny fiarahamonina tsy ohatr'izay ny fandehany satria mba hisiny ny fiaramentana na atao hoe firaisan-kina atao hoe cohésion sociale angano filazako azy dia ilain'ireo fifasamihafana rehetrarehetra ireo. Zany hoe tsy vitany hoe afaka manambara ny heviny zany ny olom-pirenena tsirairay avy fa ampiana mihitsy izy anambara ny heviny. Dia eo ihany koa hoe rehefa manambara ny heviny izy dia ilaina ienoana ihany koa satria anie raha tsikarintsika mety tsy fifahampiana izay fifampienoana zay no matetika tatoato ny isian'ny olana satria rehefa tsy mifampieno dia tsy mifankafantatra ny hevitra mpotsy-miloka ao dia tsy mifampatoky. Dia tsy fifampitokisana no eritreretiko hoe mahatonga an'izao rehetrarehetra izao satria na ny lalàna tsy atokisana intsony, ny tompona andraikitra ninona nambarany dia lavina na ny mpiarahamonina ary ohatran'ny mifampijerijery hafahafa zany. Izay no lazaiko hoe na eo ary ny fifasamihafana zany dia ilaina ny fifampienoana. Amin'ny teny frantsay moa le izy no mety hazavazava koa hoe empathie, izany hoe mba miezaka mipetraka eo amin'ilay toeran'ny olom-pirenena miara-belona miara-monina amintsika tsirairay avy eo angamantsika. Eny ary tsy misy madilana ho tetenana izay fa nazava be ny fanazavany vahiny fandarasa amin'ny gazy teo raha miarina rivo mamela soa mpandinika fiarahamonina sady mpanao gazety ihany koa. Misaotra anao tompoko ny vahiny teto amin'ny Samy Gasy androany. Nareo ny saotra nasan'ny tenako teto amin'ny fandaharana dia mirary soa indrindra amin'ny tohina. Samy Gasy mandray vahiny. Mandro soa tompoko. Azo tantanina tsara ny fifasamihafana ho ny vahiny teo ary afaka ho tombony ao anatin'ny fiarahamonina ny fisiany izany. Efa akaiky farana ny fandaharana Noro mbola misy tokony horesahana moa. Ilay fanontaniana ho an'ny mpiaino inty ary ilay fanontaniana. Izy amin'ny groupe 10 manatanteraka asa iombonana no ironan'ny safidin'ny mpifidy. Ny aina vao ve sa ny GSM sa ny PIS sa fanjiry sa mandrava sarotra. Averika ihany izy amin'ny groupe 10 manatanteraka asa iombonana no ironan'ny safidin'ny mpifidy. Ny aina vao
ny GSM sa PIS sa fanjiry sa mandrava sarotra. Ny 03232 03230 hatrany no andefasanao SMS samalina izay fanontaniana izay. Ho anao izay mbola te hahafantatra bebe kokoa ny groupe tsirairay dia tsy dio ny page Facebook ny projet Samgasy sy ny site web www.samgasy.mg. efa misokatra ny fifidiananao mpian ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminany fiarahamonina. tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pisipilidera enina amby roapolo mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Milarana 03232 03230 no andefasanao SMS. raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Fa androandray Noro no anononana hoe iza indray ary ilay mpiaino mahavitrika mamaly fanontaniana. Avy ao Antsirabe izy Andry Joachin no mpiaino malaza androany mampionona. Mbola izy fotoana ary hiantsona ny Andry Joachin. Arapaina ary ianao Andry Joachin. Izay vao tena tapitra ny fandarana Noro hoe. Misaotra anao mampionona dia isaorana ihany koa mpiaino mahavitrika ny fandarana Samgasy. Miona mivantanao amin'ny Le Pavé isika amin'ny 20 décembre ariva. Raha mila fanazavana fanampiny amin'izay seho Samgasy piseo orja izay dia antsoy ny laharana 034 12 218 00. Mifarana ny fandaharana. Noro Raoelerson sy mampionona Ravalson no nanolotra sandanirina kosa no nikajy ny lafin'ny teknika Air Madagascar nanohana trano ny Samgasy. Veloma mafinaritra tompoko. Veloma. Samgasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samgasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.